Dia antsoina fanahy-masina antsika fantako fa efa ao tsara tsika efa ao anatintsika fa antsika mbola hifantoka mihoatra. Tena kaikanao mila mifantoka mihoatra. Mila mitady mihoatra foana tsika aza tena aza se suffire mihitsy ndraiky aza se suffire amin'ny zavatra efa ananana fa mananana zay fitsapana zay hoe mila mihoatra. Ray sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo hoe tena mila anao mihoatra. Ary tsapanay tokoa ny teniny Jaona hoe izy tsy maintsy mitombo ary za tsy maintsy mihatra. Tompo nahatanteraka ny adidy aman'andraikitra ny Jaona tety ambonin'ny tany. Zay koa te havita ary te hatanteraka an'izany zay Jesosy Kristy Tompo. Araka ny tenin'ny Paoly ihany koa tsy za tsy ny velona fa ianao ny velona tampoka. Kristy ny velona tampoka. Eto amin'ny fanatrehanao androany Jesosy ao dia fantatray fa misy zavatra hitranga indray, misy zavatra hiova. Misy fanafahana, misy fanasitranana, misy famonjena. Fanahy masina tonga soa ianao. Fanahy masina tonga soa ianao. Tonga soa ianao hatry ny ela izay. Raha taloha ianao teto akaikinay sy teto anivinay, androany ianao tena ato anatinay. Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, ce sont donc adorés. Tu remplis, Seigneur, de ta présence, nos cœurs avides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement adorés. Que tu remplis ce lieu de ta présence, nos cœurs avides ont besoin de sentir. Saint-Esprit, brûler encore, tout comme au premier jour. Quand dans ta grâce, tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Nous avons conçu le Saint-Esprit, nous avons conçu le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Purifie-nous, Saint-Esprit, par ton feu, par le sang du Seigneur Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Soif de ta puissance, viens Saint-Esprit, viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, fais-les languissantes, ô Saint-Esprit, allume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, fais-les languissantes, ô Saint-Esprit, allume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saint-Esprit, nous attendons à ton feu, nous attendons à ta présence, Saint-Esprit. Nous t'implorons, Saint-Esprit. Fais éclater ta paix, fais éclater ta puissance en ce lieu. Au chakra, la babasa, les dieux,
Pardonne nos offenses, Saint-Esprit. Saint-Esprit, pardonne chacun de nous. Saint-Esprit, donne la louange, se repentant, là où nous sommes tombés. Nous ouvrons notre cœur en celui, Saint-Esprit. Seul le sang de Jésus, seule ta présence, Saint-Esprit, seul ton feu peut effacer, peut enlever, peut déraciner ce mal. Sauve-nous, Saint-Esprit. Dirige-nous, Saint-Esprit. Dirige-nous, Saint-Esprit. Dirige-nous dans ta vie. Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Oui. Notre reconnaissance, Saint-Esprit. Le seul esprit de l'éternel Dieu. Le seul esprit de connaissance. Fais-nous connaître le royaume du Christ. Fais-nous connaître le royaume de Dieu. Le Père éternel. Saint-Esprit, nous te reconnaissons en tant qu'esprit de conseil. Conseille-nous, Seigneur, dans notre couple, dans notre vie familiale, oui, dans notre vie de tous les jours. Tes conseils sont les bienvenus, Saint-Esprit. Nous te reconnaissons, Saint-Esprit. Toi, esprit de sagesse. Permets-nous d'accéder à cette sagesse divine, Seigneur Saint-Esprit. Accorde-nous aussi l'intelligence parce que tu es l'esprit d'intelligence. L'intelligence divine brûle, arrache toutes sortes, toute forme de sagesse et intelligence qu'on a acquérie dans ce monde, Seigneur. Nous t'accordons la première place, Seigneur Saint-Esprit, en ce lieu. Tu es l'esprit de force, tu es l'esprit de puissance. Agis dans ce lieu, Saint-Esprit. Agis dans notre vie, Saint-Esprit. Oui, ce monde est en sursis. Oui, ce monde croit à sa perte. Oui, tu reviens bientôt au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que tu nous accordes encore ta paix aujourd'hui. Comme la première fois où tu as dit à tes apôtres, à tes disciples, reçois la paix. Aujourd'hui, par ta puissance au Seigneur Saint-Esprit, tu nous accordes encore, parce que tu es le Prince de paix, ô Seigneur Jésus. Reçois cette paix, reçois cette consolation dans la présence du Seigneur Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Saint-Esprit, agis comme tu le veux. Comme tu le veux, ici dans ce lieu. Seigneur Saint-Esprit, nous nous fions entièrement en ta présence, en toute parole du Père Céleste. Saint-Esprit, toi seul es
l'Esprit qui vient de l'Éternel Dieu, qui nous console, qui nous encourage à aller de l'avant, qui nous pousse à aller de l'avant. Toi seul est l'Esprit qui vient du Seigneur, du Seigneur Jésus-Christ. Le même Esprit qui s'est manifesté dans son ministère terrestre. Cet esprit guide, enseigne-nous aujourd'hui encore. Arrache tout ce qui n'est pas du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, nous inclinons notre tête devant toi. Nous te supplions, nous implorons le nom de Jésus. Parce que nous t'avons attristé. Nous sommes coupables, Seigneur Saint-Esprit. Mais ne nous laisse plus seuls, Seigneur Saint-Esprit. Ne t'éloigne pas de nous, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien de tout sans toi, Saint-Esprit. Nous ne sommes rien sans toi, Saint-Esprit. Transforme notre être intérieur, Saint-Esprit. Puissant est ton nom, Seigneur. On invoque encore ton nom aujourd'hui, Seigneur. Le monde n'ose plus crier ce saint nom, mais nous osons encore crier ton merveilleux nom, ô Seigneur Jésus. Le nom parfait, le nom qui sauve, le nom qui guérit. Merveilleux est ton saint nom, Seigneur Jésus. O Shakarababa Sianda Ketele de Diosha. Exalté toi ton saint nom, Seigneur. Glorifié soit ton saint nom, Seigneur. O Shakarababa. Rayonnant de majesté, prosternons-nous devant son Saint-Nom. L'univers, clame ta grandeur. Oh la Sainte Sainte, glorifié par les anges prosternés. Saint, 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 ton Saint. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Nul n'est comme toi. Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Merci Dieu Seigneur, nous exaltons ici. Captivé par l'éclat de ta beauté,
Jésus, ton précieux nom, digne de louange. Ton nom est puissant, ton nom est grand. Ton nom nous sauve encore, ton nom nous libère. Par ton nom nous sommes sauvés. Par ton nom nous recevons l'héritage du Père. C'est pour cela que nous nous prosternons devant ton serment, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton nom. Tu es la famille. Tu es le Dieu d'aujourd'hui, d'hier et éternellement. Pour chaque éternité, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, nous prions ton Saint. Saint, Saint, Saint. Ton nom, Seigneur Jésus. Glorifié soit ton Seigneur, Seigneur. Pour la ton nom est si puissant, Seigneur. En ton nom, Seigneur, toute puissance s'agenouille devant toi. Mais nous nous prosternons même devant ton Seigneur, parce que Saint, 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 ton Seigneur. Oh là là, cette vérité de oh, que ton onction se répande en ce lieu-ci. Que ton onction remplisse nos cœurs. Seule ton onction fait éclater les jours. Merci Seigneur Jésus. Dans ton nom nous avons prié. Amen. Sanantsika. Mazotoerana. Alléluia. Tena kaikinao toerana tsara indrindra ny toerana misy ahy. Zao tadidio tsy tsika no manatsara an'ilay toerana. Tsy tsika no manatsara an'ilay toerana fa safidin'Andriamanitra mihitsiny. Alléluia. Maninona moa tsika no mbola miteny an'izay foana hoe mila mianatra, mila mitombo amin'ny connaissance, amin'ny fahafantarana, amin'ny fahalalana n'Andriamanitra. Laissons 2 Pierre 1, verset 2. 2 Pierre 1, verset 2. Petera faharoa, toko voalohany andininy faharoa. Dia izao nitsodranin'ny Petera ao. Amitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy ny Jesosy tompontsika. Grâce et paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Grâce et paix vous soient multipliées aux yeux. Amin'ny alalan'iny par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Grâce, les faveurs, les paix, les fitsarana, multipliées aussi par la connaissance de Dieu et par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 11, 2, c'est ton atomvavaka nitarian'ny fanahy masintsika teo. Dia zao, c'est l'esprit de l'Éternel, l'esprit de connaissance. Ésaïe 11, verset 2. Aviantsika matetika ilay izy satria mila reconnaissance-avantsika mihitsy ny Saint-Esprit en tant que tel. Fa rehefa reconnaissance-avantsika ny Esprit Saint en tant que tel,
dia manomboka hitantsika amin'izay manomboka misokatra ny masom-panasa sofim-panahintsika mahatonga atsika mitombo amin'ny hoe fahalalana n'Andriamanitra sy fahalalana n' Jesosy Kristy io. dia inona ohatra izy mitombo? Inona no mitombo? Teneny hoe fahasoavana mitombo, ny fiadanana mitombo. Raha te hitombo fahasoavana sy te hitombo fiadanana ianao dia mitombo amin'ny connaissance an'Andriamanitra, mitombo amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra. Dia izy mifankazara amin'ny tsy to dia mifankazara amin'ny tsy to dia hiadana ianao. Ny connaissance an'Andriamanitra plus ianao mifankazatra amin'Andriamanitra plus ianao miadana. Izany mahatonga antsika mitombo fiadanana foana. Amen. Raisiny psaume 119 verset 165 ihany koa. Psaume 119 verset 165. Salama fasily amby folo amby zato andiny fadimy amby folo amby zato. Be fiadanana izay tiany lalànao ary tsy misy matafitoana azy. Grande est la paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne les fera tomber. Ny fanananao fiadanana io zavatra tena tsy tatin'ny satana mihitsiny. Raisinoty any amin'ny enfer, any amin'ny enfer dia fikotroany ify ary toerana tsisy fiadanana. Marina zany sa tsy marina? Dia zao nefa zay mihitsy mahatonga ny satana tsy tatiny mihitsy ianao en paix. Tsy tatiny ianao en paix ao anatin'ny couple, tsy tatiny ianao en paix any am-piasana, tsy tatiny ianao en paix any am-pianarana, tsy tatiny ianao en paix any anaty bus, anaty RER, tsy tatiny ianao hoe manana paix. Dia inona ny fikany? Kitikitihany. Itanao zao ohatra rehefa manana télé ohatra anao dia rehefa mandeha tsara ny télé anao dia relax be ohatra anao amin'ny canapé anao. Dia reo vao manomboka ohatra hoe misy kotroka na mety misy orana dia manomboka miratsy ilay sary dia manomboka metezitra ianao. Maninona porte manomboka brouillé amin'izay dia kotroka be anankiray tonga dia tapaka ny courant, miakapofona daholo ohatra nijery foty, miakapofona tonga dia tezitra. Naika maty mihitsy lebi eo amin'ilay tena action tsara mihitsy ny kotroka. Mitovitovy amin'izay mihitsy n'izay paraboly izay ny fanaovan'ny satana. Manomboka ianao ilay maka hainao anatin'ny présence de Dieu iny. Hoy izy satana, avoid daholo ny dossier andry zalahy. Dia volony aretina, inona ny dossier? Dia volony relation familiale, inona ny dossier? Avoid. Tadiny izy. Fomba fiteny vazaha, tadiny. Tady petite bête amin'izay izy. Mitady amin'izay izy, tady fay izy. Inona ny fahian'ity rangahy ity? Inona ny fahian'ity andramatoa ty ao amin'ny aretina? Avoid ny dossier iny, tonga dia miala io paix io. Zany no mahatonga ny kristianina indraindray ho any. Reo vao manomboka mitady handroso, mitady hitombo level, dia iny dia ireo tsara remarquenao fa tonga satana mikitikitika, mamabilao kely izy, inome les bâtons dans les roues. Zay ny fanaony. Remarquenao zao tamin'ity semaine ity tsy bâton kely mihitsy fa tena kakazo mihitsy nataony tamin'ny roa tao trano tao. Eritreretanareo maty daholo ny jiro tapitapika tsisy ny zany ianao mipanike dia eo ianao ndraisiny. Maty ny chauffage, tsisy eau chaude, maty daholo ny zavatra rehetra. Inona koa hoe nanomboka tamin'ny sabotsy mihitsy ny tomobile misy mandona, nitsoaka ilay chauffeur, tsy hoe karazana zavatra be da be. Ny hevitra nao ny satana ao anatin'izay hikitikitika an'ilay paix anao. Tena kaikinao tsy azonao zany io satana. Psaume 119, 165. Grande est la paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne les fera tomber. Tsy misy mahatafitohana azy zany. Zay le bâton dans les roues, ny atafitohana anao ny tadiavin'ny satana. Mba eritreretany hoe tadio tsara fa na kristianina be vavaka sy be fitokanana sy be tsy haiko ianao raha vao tsy manana paix ianao na sotro latsaka ary dia efa mampiakapofona anao. Fa tsy vitanareo mihitsy hoe mandamina nytony nefa ianao avoavavaka ohatra. Ka satria le ialanao le fifatohana mihitsy zay ny tanjon'ny satana.
ka ao anatin'ny école de solution tsika androany tena sahako miteny sy mampanantenanareo fa hiverina lehibe verina zay fiadanan'izay aza mifantoka amin'izay zavatra hita tena mananatra anareo foana aza mifantoka amin'izay zavatra hita ary aza mifantoka amin'izay zavatra renesina fa vo io mifatohanao tena sahako miteny anao fa tratra ny satany ianao satria hitan'izay le dossier de izy ty misy dossier anankiray tsy maintsy miala lehibe tsy maintsy izy jesosy vo nitsangako velona izy que la paix soit avec vous tonga dia nomeny fiadanana aloha voalohany indrindra alohan'ny enseigneny alohan'ny formeny any rehetrarehetra dia nomeny fiadanana aloha voalohany indrindra satria io zavatra io tsy afaka meny zao tontolo zao izy izy manana fiadanana fa tsy takan'izay fiadanana zay izy nomeko anareo zavatra éternel aloha meny jesosy atsika teniny akaikinao éternel tsy taka ny fanomezan'izao tontolo zao izy izy esprit consolateur ihany koa ny fiantsonan'ny fanamasina consolateur ny zavatra tena mampaningotra volo mihitsy ndraindray aty ambonin'ny tany aty mampiongo-bolo mihitsy fa zay mahafinaritra saint esprit miconsole anao foana izy ilefa nytenentsika ny saint esprit tsy izy tsy mba mikritika anao zany mihitsy fa miconsole anao izy nalatsaka anaty péché ary izy ianao dia tonga izy miconsole anao tonga izy mampibebaka anao satria rehefa une fois anao tombe dia mahatsapa-teny anao hoe nu resinao tsy zay tao amin'ny Genesis toko 7 Genèse 3 pendant an'le fanaovana an'le péché ataony makafy tsara aloha i Ève ataony makafy tsara mihitsy ny Adam rehefa consumé le péché tsy hitapopoka amin'izay izy dia inona ny zavatra andreomarika ny Adama sy Ève nu izy tadidio fa ny manakona ny nudité anao dia ny fanatrehan'Andriamanitra ianao io nu foana ianao io fa ny manakona le nudité anao dia Andriamanitra iza ny nanao sacrifice voalohany indrindra Andriamanitra naka peau de bête izy zany hoe nisy bête tsy maintsy mivonoana tany tsy fantatra le izy hoe inona fa tsy maintsy mivonoana dia nydrakofana tamin'izay zara ndrakofana indray le nudité tadidio fa io nudité io ny tediavin'ny satana ho avoaka foana atao afa-baraky ianao tsisy olona faly mitanjaka zany zany mahatonga an'ireny nudiste reny fanamalotony ao anatiny na de corporel ary satria efa nomen'Andriamanitra antsika mihitsy zay hoe manana hoe pudika zany tena tokony hanana zay manana ahoana hoe zany fitenako zany tokony manana enatra ianao dia lasa mahatonga anao humble zany hoe ay raha tsy Andriamanitra ahako tsy ohatr' zao le péchéko nitakonany any amin'ny ancien testament voatakona le izy aty amin'ny nouveau testament voafafa le izy dia zay famafany zay tazomin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rahan Jesosy zay amen tazomin'Andriamanitra amin'ny rahan Jesosy dia iny rahan Jesosy iny tiany satana ioarana foana hoe ianao ny pécheur ianao taloha averina foana le culpabilité zao ny zavatra vitanao taloha zao ny toetranao taloha dia manomboka tedaviny foana ianao se mettre à nu ohatry ny Adama sy Èva indray hoe io indray fa nu indray dia eo indray Andriamanitra ohatrany hoe mitady sacrifice vaovao indray ve tsisy sacrifice vaovao ntsony fa efa nabridanina koa Jesosy natao mise à nu koa Jesosy tadidio fa ny akanjon' Jesosy dia ny lokana ny esorina ny akanjon' Jesosy ny diavana mba atonga anao akanjo le akanjo ampanaovina anao ao amin'ny bokin'ny Apocalypse le fanlany zay efa nomanin'Andriamanitra anao ao anatin'ny sekolin'ny famana olantsika tadidio zao ary fatoy hatrambolohany ka hatramin'ny farany fa misy vahaolana ao anatin'ny baiboly ho anao teneny kaikinao teneny dinio tsara izy dia teneny hoe misy vahaolana ho anao
misy fotoantsika efa miformena hoe mba hainao vahaolana eo anivon'ny firenena, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny vadinao, eo anivon'ny zanakao. Fa aoka ianao tsy ho problème foana. Misy olona problème foana. Raha maka ohatra zao tonga dia tonga atao anaty kato zao Corée niaraka tamin'ny Mosesy, anisan'ny ancien tamin'ny Mosesy, fa dia izy koa zay michercher petite bête foana ny ataon'ny Corée. Nefa na nitezitra Andriamanitra dia nivaha mihitsy ny tany tonga dia direct en enfer ry zalahy. Tsy mba nikekerina bibilava, tsy mba tseky tsy mivonona fahavalo, fa tena tonga dia nisokafan'Andriamanitra mihitsy fa leo Andriamanitra marean'ny Corée sy ny taranany, vahana mihitsy ny tany, tonga dia direct en enfer ry zalahy. Io Corée io nefa misy fotoana ndraindray mbola misy an'ireny Corée ireny anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny assemblée, mila mitandrina teo kaikanao mila mitandrina. Adiny foana mijery an'ilay zavatra efa vita tsara, fa matetika any amin'ilay zavatra negativa foana, mifantoka any amin'ny zavatra ratsy foana. Adiny hoe efa nandefa mana Andriamanitra, adiny hoe efa nanome rano ny coulé tany amin'ny désert Andriamanitra, dia mikitikitika foana, dia kitikitihana foana montena contre Mosesy foana ny olon'Andriamanitra. Nefa ny olon'Andriamanitra, ny Israélita rehefa vao monter contre Mosesy dia tadio fa monter contre Dieu. Izay nanafaka azy tany Egypta ho any Kanana. Ny toerana misy ianao dia tadidio tsara, toerana tsara indrindra. Alléluia. Raiso amin'izay ny nombokantsika amin'ny 2 Rois 4. 2 Rois 4. Misy fomba fiteny, misy fomba filaza, misy fomba fiainana, misy fomba famindra tokony ialahanao le izy. Anananao fiadanana tena parfaite, grâce épée multiplier, tena hoe multiplier. Androany le izy tsy misoustraire zany fa multiplication, tsy plus fa multiplication, tsy plus, ny plus efa vitan'i Jesosy, efa noetin'ilay malédiction, fa androany multiplication ka plus, teneniko tsara mihitsy, plus misy zavatra négatif hitanao sy renesinao multiplier ny zavatra ho azonao. Trofoko rano zao ny eo amin'ny fiainantsika. 2 Rois 4, Mpanjaka faharoa toko fahaefatra. Alléluia. Manomboka verset 8. 2 Rois 4, manomboka verset 8. Naran'i Jesosy. Et il arriva qu'un jour, Elisha passa à Sunem, où il y avait une femme importante, et elle leur retint à manger du pain. Et il fut ainsi, aussi souvent qu'il passait par là, il entrait là pour manger du pain. Et elle dit à son mari, voici, je perçois que c'est un saint homme de Dieu qui passe continuellement chez nous. Faisons, je te prie, une petite chambre avec des parois, et mettons là pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, et quand il viendra chez nous, il s'y retirera. Verset 11. Il arriva un jour qu'il vint là, et il se retira dans cette chambre et y coucha. Et il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Et quand il l'appela, elle se tint devant lui. Il dit à Géasi, dis-lui maintenant, je te prie, voici, tu as été intentionné envers nous avec tous ces soins. Que peut-on faire pour toi? Voudrais-tu qu'on parle pour toi au roi ou au capitaine de l'armée? Et elle répondit, je demeure au milieu de mon peuple. 14. Il dit, qu'y a-t-il donc à faire pour elle? Et Géasi répondit, en vérité, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. 15. Il dit, appelle-la et après l'avoir appelée, elle se tint à la porte. 16. Il dit, en cette même saison, selon le cours du temps, tu étreindras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, toi, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. Atreo alohatsika. Voalohany indrindra, nanana fahatakarana, nanana fahendrena, nanana sagesse ty ramatoa ty. Fatany tsara mihitsy hoe olona mahasoa ny firenena, olona mahasoa ny firenena Elisa. Ary ny zavatra nafinaritra, tsy Elisa rery ihany mety nahazo fampahitana fity, fa na Géasi mpanompo azy.
olona mahasoa izy fa ozy izy mantsy ny vadiny todika manokana aminareo vehivavy matetika egize kokoa ny fahatakaranaareo vehivavy amin'izay zavatra izay dia zareo amin'ny vadinareo le izy sa raha ny tamin'ny vadiny le izy dia ozy izy tia lehilahy n'Andriamanitra tia ozy izy tena miavaka fa zao ataontsika no sakrifisy tena kaikinao tsy filan-javatra jereo tsara nanao sakrifisy izy mivady tsy noho ny filany zanaka tsy noho ny filany aidy tsy nangataka nin'iny izy fa izy tena ilain'ny fireneny ty orangaty fa andao apetranoa zao voalohany indrindra rehefa fantatrao fa ilainao ny olona anankiray important manaova zavatra tsy takatry ny saina tsy ho an'le olona fa manaova zavatra tsy takatry ny saina mba hahafahan'Andriamanitra miasa mahery eo amin'le tanàna sy eo amin'le fiainanao ihany koa anova ny fiainanao avy any ambany ho tonga ambony avy any amin'ny rambona ho tonga alohany anjaranao mihitsiny mangataka an'izay fanokafana zay mba hatonga n'le mpanompon'Andriamanitra hitodika manokana any amin'ny fiainanao tadidrio fa rehefa mitodika manokana any amin'ny fiainanao zay le mpanompon'Andriamanitra isy zavatra rehefa misokatra ny vavany iny tsy maintsy misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao tena kaikinao misy zavatra mitranga en tant que homme de Dieu véritable mihitsiny zany hoe mandataire mihitsiny ty Elisy ty dia nitodika tamin'le vehivavy sonamita anankiray izy tsy nitodika tao amin'le tanàna tao Sunem fotsiny fa nitodika manokana izy teo amin'le vehivavy satria ty vehivavy ty niteny tamin'ny vadiny natakatra izy tamin'ny vadiny hoe andehitsika hanao sakrifisy anankiray apetrakantsika ao amin'ny efitrano ambony ozy izy ny efitrano ambony zany efa mametraka ny olona ambony zany dia nidina tao ambany zareo dia nanao sakrifisy nisy latabatra teo nisy zavatra betabe teo hoe rehefa mandalo ety ty mpanompon'Andriamanitra ty dia ato amintsika izy no ivantana ny raisiny tsara le mpanompon'Andriamanitra dia ozy izy le mpanompon'Andriamanitra mantsy Gehazi mpanompony hoe inona no afaka ataontsika ho azy dia jereo tsara hitantsika teto fa Elisa zany nanana situation tsara izy satria mahafantatra ny capitaine de l'armée izy afaka manana accès amin'ny roi mihitsy izy aotsika dia jereo tsara izy le raha matoa ohatrany hoe tsy mila zavatra zany izy tsy teto zao deuxième point tamin'ny voalohany ozy isika tsy nanao sakrifisy izy mba azo zanaka eto efa nanontany zao Elisy inona ny zavatra ilainao mbola tsy niteny any izy hoe meo zanaka Elisa teto rehefa nitodika Gehazi rehefa nitodika teto inona re zany ny zavatra mety omenany reto dia ozy izy Gehazi mantsy tompony hoe tsy mananjanaka izy nefa ny vadiny efa age andraso zay maître zay zavatra ilainy dia ozy izy Elisa alaiva ty ary ozy izy le vehivavy verset 16 verset 16 en cette même saison selon le cours du temps tu étreindras un fils raha mbiny fotoana raha avy ny taona toy izao dia hitrotro zazalahy ianao inona mbola navalin-draha vehivavy hatrany tsy mbola tao anatiny mihitsy ny le ananjanaka tsy mbola tao anatiny le ananjanaka tsy nieritreritra gain mihitsy izy ny amin'ny nanaovana an'le sakrifisy ho an'le mpanompon'Andriamanitra dia nio tsara le tantara mbola ozy izy non mon Seigneur toi homme de Dieu ne mens pas ta servante aza mandainga amin'ny zanaka vavinao nanomboka nijery izy teto sy nanomboka niaina araky ny zavatra nisy teo amin'ny fiainana hoe izy efa antitra ny vadiny efa antitra izy momba ny vady momba dikan'izay tsisy tsony zany ohatrany hoe fampanantenana pokaty ve amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tompo ny mpanompon'Andriamanitra na tsy misy na impossible ary eo amin'ny fijerinao ny ka hoe tsy ho tafavoaka tsony ianao amina olana anankiray tsy tafavoaka tsony ianao amina situation na familiale na financière dia zao afaka manokatra lalana Andriamanitra tena afaka manokatra lalana Andriamanitra
hitantsika teo na ny désert ary vita ny manisy renirano. Hitantsika teo na tsisy sakafo na zava-maina ary mahavita manome malomaloka izy mahavita mamatsy izy any amin'ny désert. Eto hitantsika tsara mihitsiny fa na kibo maty azy na olona efa antitra azy dia mbola vita ny manao an'izany. SMS na rehefa antsika tamin'iny semaine iny dia zao hoe tadidio fa Andriamanitrantsika dia Andriamanitry ny anio aloha. Teneny hoe Andriamanitry ny anio, Andriamanitry ny anio, averenao ny Andriamanitry ny anio. Any amin'ny Apocalypse izy miteny zany Andriamanitry ny anio dia izy omaly ary mandrakizay. Andriamanitry ny anio, Andriamanitry ny omaly ary Andriamanitry mandrakizay. Andriamanitry futur. Il est, il était et il sera. Ny fatoanao androany dia izy ilay Andriamanitry ny anio aloha. Inona ny vitan'io Andriamanitry ny anio? Dia avy eo anao rehefa mijery ny Andriamanitry ny omaly dia inona ny zavatra vita n'Andriamanitry omaly? Na vita izy teo amin'ny Abraham, na vita izy eo amin'reto Sunamite reto. Tadio tsara fa Sunamite zany tsy firenen'Andriamanitra mihitsy zany tamin'izany. Tsy Andriamanitra, tsy ohatran'ny taky ny tiavan'Andriamanitra ny peuple d'Israël mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra ny Sunamite, ny Sunem. Fa zao kosa nefa rehefa nanana sagesse, nanana fahendreny le tolo reto dia ny zavatra napetraka Andriamanitra tao anatin'ny fo ny tera matoty dia ny famaliana araky ny tsy takatry ny saina. Ny kibo efa maty, tena hoe kibony efa maty, le rangaha koa efa maty, ny tsironaina, fa tsy olana amin'Andriamanitra zany, tena hoe tsy olana amin'Andriamanitra. Mampanantena antsika tsirairay avy amin'ny ara-maherin'i Jesosy. Ninona mety zavatra eritreretinao fa bouclé, ninona eritreretinao hoe tena tapitra hatreo ny dômy, Andriamanitra mbola manana amoahana anao indray, tena manana. Navoaka teo amin'ny Abrahama, navoaka teto amin'ny Tiramatoty, anao indray androany amin'ny ara-maherin'i Jesosy. Anao indray ho androany amin'ny ara-maherin'i Jesosy. Tenin'Andriamanitra tsy miova, tenin'Andriamanitra tsy miova, ny asany koa tsy miova. Fomba fiasan'ny fany masina mahagaga foana ary surnaturel. Raha Dieu de l'impossible izy tamin'izany, Dieu de l'impossible koa izy eo amin'ny fiainanao androany. Manana finoana, tena kaikinao hoe anisan'ny karakteristika amin'ny fitiavana hoe mino ny zavatra rehetra sy manantena ny zavatra rehetra. Ka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra zany, tsy famoronana zany zavatra zany, fa teto ny zavatra miforonona dia zaza tao anatin'ny kibo efa maty. Verset 17. Et la femme conçut et enfanta un fils à cette même saison qu'Élisée avait dit selon le cours du temps. Dia nisy zavatra nitranga teto, nisy épreuve nandalovan'le ramatoa. Et après que l'enfant ait grandi, il arriva qu'un jour il alla vers son père auprès des moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Et le père dit à un jeune garçon, porte-le à sa mère. Il le porta et l'amena à sa mère, et il s'assit sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Tena kaikinao hoe le zaza efa miracle hoe maty indray le zaza, efa lefa miracle be, maty indray le zaza. Verset 21. Et elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Fatakarana faharoa tena kaikinao fatakarana faharoa. Fatakarana faharoa fatantsara mihitsy fa misy io le ozy tsika hoe onction, parfum du Christ tao anatin'ny fony le vehivavy ozy izy andeha ho apatoriko ao amin'ny trano misy an'le aina le ny viny ty zazy ty zazy ty andeha ho apatoriko ao, tsy niera tamin'le mpanompon'Andriamanitra izy fa tonga dia mibatainy dia napatoriny teo ambon'le fandriana ozy izy. Il le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Tsy navela nisy nazy miditra tao, tsy navela nisy nazy miditra tao, indrindra fa olona tsy mino. Teto zao dia efa afaka vinatsika sady, ohatrany ahoana finoan'le rangahy tonga dia efa fantatra zany fa tsy mino. Adidinareo nisy fotoana Jesosy rehefa nanangana ny zanaka Jairo izy dia navoaka daholo izay tsy mino aloha dia nidina ny trano, tena hoe nidina ny trano mba isian'le paix, mba isian'le joie, isian'le aina, ahafahan'le fanamasina miasa tsara
taako ohatrany hoe atmosfera anankiray zay tian'andriamanitra iasana mihitsiny tao anatin'le efitrano anankiray de rehefa hitan'i Jesosy am'izay olona mino daholony ao de ozy izy talitakomy mitsangana am'izay mifoaza ozy izy idindra vehivavy ny trano tsisy navelany kitikitiky tahaka ny ohatrany hoe nafenina misy fotoana ny problème tsy tokony tantaraina fa mila fenina tena kaikanao mila fenina ny sasany problème tantaraina any amin'ny Facebook ny sasany tsy haiko tantarainy mahafantatra daholo de vao mijery ny olona de ny sentiment tedaviny asa andriamanitra ny tokony asa teto raha ny tokony izy ny réaction'le olona réaction'le vehivavy de tokony kikika atsovy ny dadan'le zanako fa maty izy de mikorotana daholo niasa daholo stop ny moisson fa iny deuil fa iny ny zavatra nataony nidiny tao amin'le efitran'le mpanompon'andriamanitra nidiny tao le problème misy fotoana ianao mila hidinao anatin'le ty chambre secrète tsika ty hoe tao le problème hoe tao le izy de rehefa hoentinao andriamanitra miandry anao ao de rehefa miditra ao ianao andriamanitra efa voninao manana ny ampo anao ao izy fa rehefa mivoaka ao anao zay le Matthieu 6 manomboka version 11 de ataon'andriamanitra hita ny voninahiny hitantsika eo rehefa aveo hita le voninahitran'andriamanitra raha mahavita manao an'izay am'izay tsika manomboka zao ho hitanareo tsara fa hiaraka ny voninahitran'andriamanitra misy fotoana rehefa résolu ny problème eny taloha aloha tsoroko am'vadiko aminaran'i Jesosy taloha ny tena mpanao an'izay zao tsy manao tsao misy fotoana rehefa misy problème mafantatra de tsy tiako fantany de hoetiko any am' Jesosy aloha izy rehefa mivaly problème de zay vao hoetiko ao aminy de azavaiko aminy le izy rehefa mitombo izy tamin'ny finoana de afaka miaraka am'izay zay mitondra miaraka zay ao am'le chambre haute tadio tsara fa chambre haute ty chambre haute ny dina fanahy masina chambre haute nisehoan'i Jesosy voalohany tamin'ny mpianatra ihany keo hoe tao amin'ny chambre haute tena kaikinao hoe tao amin'ny chambre haute le problème Matthieu 11:28 makanesy anareo zay miasa fatratra sy mavesatra etana za mefy tsara niny le raha matoty tsy noetiny le izy fa napetrany le faty teneniko mihitsy faty le fatin'le zaza napetrany tao anaty chambre fa tsy ny batainy koa niazakazaka tany amin'ny mpanompon'andriamanitra azy toy izitsika ny lesona verset 22 et la place son mari tsy nandainga le raha matoa fa jereo ny zavatra fomba fiteniny satria ny réalité sy ny vérité tsy nataony mitovy tena kaikinao ny réalité maty le zaza ary maty teny ampelantanany mihitsy le zaza tsy hoe maty tany etsah de noentina teo aminy hoe maty io zaza io de tsy nino izy fa maty teny ampelantanany mihitsy le zaza fa ny réalité tao zay ny réalité fa ny vérité tao anatiny ozy izy raha hain'andriamanitra name an'ity zazy ty hain'andriamanitra mamerina an'ity zazy ty amen. Verset 22 et la place son mari et dit envoie-moi je te prie un des jeunes hommes et une des ânesses afin que je puisse courir jusqu'à l'homme de Dieu et je reviendrai. Mahana ihany aloha le mari teto mahana any le vadiny fa inona koa azy zany fa maninona natao misy zatovo anankiray makany aminy de asiana briky vavy fa hoe mila mandeha aingana any amin'le lehilahy an'andriamanitra de veo hiverina fa misy inona de ozy izy lehilahy tsy de nandeha lavitra loatra le fantakaran'ny lehilahy verset 23 pourquoi tu vas vers lui aujourd'hui ce n'est ni une nouvelle lune ni sabbat tena kaikinao ty fombafomba misy olona fombafomba vao fa niny tsika anao any am-piangonany fa niny tsika ny andeha ho any fa niny tsika ny andeha ho any amin'ny pastery fa nga misy antony zay vao makany amin'ny pastery fa nga misy antony foana zay vao miantso amin'ny pastery fa nga misy antony foana zay vao makany amin'le mpanompon'andriamanitra misy olona manao zany misy olona miantso anahy fotsiny misy olona tsy miantso anahy raha tsy misy problème efa misy olona mandefa SMS anahy juste hoe matsiaro am-bavaka ohatra
dia mahatsiaro mivavaka amin'ny pastera mahafinaritra mare zany tena kaikinao mba mahafinaritra mahatsiaro mare an'izany na mivadinao koa ary mba andefaso tsy hoe miantso tsy hoe rehefa problème ihany ianao vao chéri allô tsy miantso mihitsy ianao ndraiky misy film zay fireproof dia le rangahy tsy miantso mivady mihitsy tona journée dia efa nanomboka ny kitian'ny jesosy amin'izay le rangahy dia nanomboka ny antso an'le vehivavy dia niantso izy est-ce que ça va dia gaga izy film tetoanyity izy adalana misy zavatra ilavanao ndray ngazana zay iady amiko indray ngambany ianao zay matoa ianao zay miantso anahy tena hoe akaikinao vadiko tiako ianao hoe mba te ary an'izay aho hoe andavanandro koa misy a lehilahy tsy miteny je t'aime raha tsy mitady firaisana ranofo misy vehivavy tsy miteny je t'aime raha tsy mila portefeuille sérieux zany fa ianao am'le tena ora tsy ampoziny mihitsy izy teny antiako ianao tonga dia miparatsaka tonga dia na efa tena mazehatra be ary le gono entiny tonga dia maivany hoe mavita pioraindray zany le tonga dia mampooste mihitsy za dia mahazo je t'aime be da be isan'andro mihitsy amin'ny vadiko amin'ny zanako koa moa dia efa teny tsoroko le izy ka tsy mitora-boninkazo mivady aman-janako fa tena ilaiko zany satria any am-piasana teny ratsy gauche fanararotana droite tsy mba misy ohatra hoe tsy hoe mitady fakasitrahana ianao zany fa tsy mba misy mba miposehanao mihitsy mba andehananao avitanao ny journée hoe tena bon jour hoe tena heureuse journée mihitsy ny andehananao iny efa nijoroko fahavombelanareo tamin'ny larobia any to nijoro fahavombelanareo aniny any am-piasana ry zalahy tsy mba maneny mihitsy ny telefôna ry zalahy ny ana maneny foana dia tena mpifiza foana za miantso anao zany de za vady aman-janako fa maniny ianao tsy mba hita mihitsy amin'ny midi satria za miresaka mivady aman-janako rehefa misakafo satria heure de pause jusy le Frédéric zay le na aussi tena SFR ihany mba miantso anahy mivarotra zavatra SFR mampalahelo za tena mampalahelo mivadiny tsy miakatra ao ambony nefa miara premier étage mivady miasa zay deuxième étage tsy miakatra ao ambony raha tsy ame asa na akalakileny na tomobile tena akaikinao malheureux tena malheureux reto dia ohatr'izay ohatry izy le zazalahy teto ndry sady tsy nouvelle lune na ny tsy sabatako maninona ny mila makany verset 24 puis elle ficelait une ânesse et dit à son serviteur conduis-moi et avance ne me ralentis pas étant monté à moins que je ne te le dise ary vehivavy tena nisy lasely miboriky vaviny dia hoy izy tamin'ny zatofiny ampandehano izy ka mijoro aza miaotraotra akory amin'ny fampandehananao azy raha tsy ampijanomboka ianao 25 ainsi elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu au mont Carmel et il arriva que quand l'homme de Dieu la vit de loin il dit à Gésaïe à son serviteur voici c'est cette tsunamite là-bas dia lasa vehivavy nakany amin'ny lehilahin'Andriamanitra tany tendrombohitra Karmely ary voatazany lehilahin'Andriamanitra avy ery izy dia hoy izy tamin'ny Gehazi zatoviny les sonomita lahy ry tsy hoe manompo akory zany verset 26 cours maintenant je te prie à sa rencontre et dis-lui tout va bien pour toi, tout va bien pour ton mari, tout va bien pour l'enfant. Et elle répondit tout va bien. Masiny ianao miazakazay tsy enazy ka atovy amin'ny hoe tsara ihany va ianao, tsara ihany va ny vadinao, tsara ihany va ny zazalahy ary hoy ny famariny tsara ihany hita olo lesitsika tena kaikinao hoe tsara le problème ny diny tao anatin'le chambre haute rehefa niona tamin'ny vadiny izy tsy niteny izy hoe inona le problème rehefa niona tamin'le mpanompon'Andriamanitra izy dia miproclamer fa tsara izy tout va bien tena akaikinao hoe est-ce que tu vas bien ve dia valio izy oui tout va bien ouais tu tamin'ny voalohany fa rehefa anazy tout va bien ohatran'le olona tsy mahay miteny frantsay tout izy fa tsy tia
fa eto tena tout mihitsy, tout va bien, tout, ma famille va bien, tout va bien à la maison, tout va bien au travail, tout va bien, tout va bien. Ny kristianina tokony tsy miheno, tokony tsy mareny mbavany kristianina mihitsy ianao finomononana rehetra. Murmure amin'Andriamanitra tena désobéissance fa murmure, satria tsy finoana ny dikan'ny murmure amin'Andriamanitra. Ary any 1 Corinthiens 10 manomboka verset 7 dia naringa an'Andriamanitra mihitsy ny mpimonomonona rehetra. Anisan'izay le niteneniko teo Coré dia tsy mino mihitsy, efa ninona nataony sokafana ny ranomasina mena, nalefa daholo ny zavatra rehetra izay nitadiavin'ny Israelita, mbola ny menomenona ihany. Androany tena fony izay fimonomonona an'izay, satria rehefa miverina ao anatin'ny olona anankiray ny fiadanana, tsy mahavita miteniteny ny foana zany intsony izy. Satana androany no mitsoaka eo amin'ny fiainanao, tsy anjaranao no mitsoaka sy miakohaka eo ambanin'ny satana zany. Tadio fa matoa anao zay manomboka miondrika, dia nikaikinao matoa anao zay manomboka miondrika, dia ohatran'ny olona reraka. Tadidio fa tena spirituellement le izy fa na physiquement ary hitanao misy zioga zay io, misy zay mazioga le izy eto amin'le de atoka. Ny olona zay rehefa manomboka mistressé, marary ny atoka, misy zoga zay mila tapahana, misy zoga mila tapahana, tena misy zoga vaky androany. Ny onction no mamaky zioga, ny fanahy masina mamaky zioga, dia mila mitraky. Raha malemy ianao dia mila mihika amin'izay mahery aho, proclamer. Raha misy mantanja anao, ianao hoe malemy, tonga dia mahery aho. Tsy mandanga le izy, satria ny réalité amin'ny fiainana kristianina tsy vérité amin'ny fiainana kristianina. Matetika ireo mifanohitra foana. Efa nijoko avolombelona anareo zay nisy fotoana, nisy tontonko zay efa nody any amin'ray izy, tena hoe collapse, tena hoe tena lalamody. Dia nisy an'le zokony indrindra tamin'ny papanay zany ale ampovoany zany naratra any amin'ny hôpitaly, dia le zokony indrindra zany nanontany anahy nisy fotoana, namangy ny tonton latany amin'ny hôpitaly olo laha tamin'ny lahady tamin'ny weekend teo, fa ahoana le izy izao dia izy salama tsara izy. Dia gaga be zareo satria nizomany iny zareo tany izy mivady, hoy izy ny dokotera hoe tsy maintsy ho faty izy. Dia hoe contraire be le izy. Dia niantso an'le vadiny le tonton anay avy eo, hoe fa ahoana zany fa hitao iny teny tamiko hoe tsara hono izy. Dia hoy izy indray le contraire indray nireny tany, tsy tsara zany akory izy fa tsisy fiovana akory taty. Dia avy eo niantso anahy le vadin'le tontonko, fa maninona ialahy mandainga izy, fa maninona rehefa miteny hoe, rehefa antaniny ialahy hoe inona ahoana ny tonton anahy, tokony teneny lahy hoe tsy salama izy nany, fa maninona ianao miteny izy mandainga zany. Dia izy zako hoe tsy mandainga aho satria zay ny zavatra iainako, zay ny zavatra hitako eo amin'ny fiainana. Ka teto neny ty ramatoa ty tena tout va bien, tena ny akaikinao tsy nandainga le ramatoa, tena tout va bien amin'ny finoana an'Andriamanitra sy ny finoana ao amin'ny Kristy dia oui tout va bien, tout va bien, tena hoe tout va bien. Ny olona mihino dia manantena ny zavatra mbola tsy hitany sahady fa fatany fa Andriamanitra dia hampiakatra azy sy hanafaka azy ao ambadika ao. Ianao mila manana finoana an'Andriamanitra sy finoana Andriamanitra ianao, finoana an'Andriamanitra sy finoana Andriamanitra. Finoana Andriamanitra mbola tsisy ninona ny tany, foana sy tsisy ninona teo ambony tany, dia mifinoana Andriamanitra dia izy rehefa hiteny azy zao, ay tonga dia zavatra tsara reo. À chaque fois Andriamanitra miteny dia nisy zavatra ny tsara ny fiainana. Ny fiainanao teny indray no akaikinao matoa tsisy zavatra tsara mihitsy eo amin'ny fiainanao, satria ianao tsy miteny zavatra tsara mihitsy eo amin'ny vavanao. Isaky miteny ianao dia ny zavatra ratsy foana. Ho anareo vehivavy manokana za dia nibedy anareo foana isaky ny tonga eto, isaky mampiditra pataloha tsy hitanao ny angeza ve mijery fitaratra dia le fitaratra ve ny kelitra zany ny angeza. Mahita tenenina foana na olona efa kozatra kely ohatrin'inona ary dia na ny ampiasana dia olona efa tena hitanao fa tena taolana
tolana misy ankizy vavy zay tena tsokanareo mbola tena encheronos izy hitako tamin'niditra atao ampiasana zao izy tamin'izany izy 65 kilo zao izy 49 kilo mbola milaza fa matavy any le zay vavy tena teneko mihitsy tena efa tsy normal hoa zany tena aretina hoa zany ianao zany gael zay ny anaran'le vehivavy mais izy jereo izy ino de efa tsisy raisana tsony za tsy mandray azy a tsy mandray azy fa am'le fomba fitena efa tsisy raisana efa mitape am'tolana mafy mbola lazay fa mahi a de matavy de mbola ino ny sakafo mahino any mbola salady any ny commandie gaga zareo rehefa manokatra sakafo ako ampiasana savovovona tsara gaga zareo mifampijery ka tsika tsy manao an'le izy hoe tsika rehefa tova bien de tova bien proclamé fiainanao ino lesitsika tamin'ny herinandro iny keo a hoe mba tsofirano am'izay a le lehilasy vevavitanao eo fitaratra voalohany indrindra ny fiainanao tsofirano ny fiainanao arety miteny ratsy ny tenanao le zaza tena maty tena hoe le zaza tena maty fantao am-polo le vehivavy tova bien satria fantany mbola ento le mpanompon'Andriamanitra amen tant que mbola misy mpanompon'Andriamanitra tant que mbola iteny zava-tsoa mahafaly le mpanompon'Andriamanitra manana fanantenana fa mbola afaka manova ny fiainanao Andriamanitra aza atao fatalité ho any zavatra hitanao aza atao fatalité ny zavatra hitanao aza atao fatalité ny zavatra iainanao fa eo ny farany fiainanao raha ohatra ka zay hitanao hoe limitenao eo Andriamanitra de eo tokoa Andriamanitra mijany hoy izy hoe tsy afaka mandeha mihoatra mba hitanareo vakeo ny amy Romain 4 any fa neny Abrahama na le vovokalavenina na vovokalavenina ny Isaka ary mbola sûr izy hoe vitan'Andriamanitra mamelona niny maty mba aiza ho aiza am'zany ny finoanao e endrany zany finoany Abrahama zany zay maharay mifinoana azy zay maharay mino azy vika ny manangana an'io ka tant que mbola misy présence de Dieu mbola misy mifanan'Andriamanitra manana finoana fa vitany anapaka manana finoana. Verset 27. Et quand elle arriva vers l'homme de Dieu sur la colline, elle empoigna ses pieds. Et Géasi s'approcha pour la repousser. Et l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est mortifiée en elle, et le Seigneur me l'a cachée et ne me l'a pas dit. Dia proof anankiray koa tsy voatery miteny foana akory Andriamanitra fa sady mampianatra an'le mpanompon'Andriamanitra izy mampianatra an'le olona koa de biribi ihany keo eto hoe tena nytenen'ny Elisa mihitsy hoe le Seigneur me l'a caché aux izy. Alors elle dit, avais-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Alors il dit à Géasi, saint terrain et prends mon bâton en ta main et va à ton chemin. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas, et tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Izy le raha matoa zany tsy nangataka ninina tamin'Andriamanitra e. Tsy fantany hoe inona zany ny antom-pisiny. Zao izy aza mamitaka izy. Zay ny zavatra nyteneniko taminao. De nefa mbola menao mbola nangataka zaza tamin'Andriamanitra ihany ianao ho anahy. Teneno kaikinao zay le école de solution. C'est le homme de situation anao ihany koa. Ny homme de situation, homme de solution foana na femme de situation, homme de solution na femme de solution foana. Zany hoe rehefa tonga le problème aza tonga de miparitaka hoe inona tokony ataoko fa manana foana hoe misy solution de teto Élisée de tonga de nitao anatiny izy zao ndray solution Géasi ndany ianao se déplacer fa ianao solution ny problème teto solution ndray na Géasi solution Géasi satria toepony efa bobana sady efa hita sady le toepo zay niseho mibaribary tany amin'ny namana boka tratra sady le toepo teto tsy toepona mpanompo mihitsy ny toepony Géasi teto fa tratra le toepo efa révélen'Andriamanitra sady ny toepony Géasi teto rehefa lasa izy de tsisy zavatra nitranga ozy izy. Verset 30 est long. Et la mère de l'enfant dit,
comme le Seigneur est vivant et comme ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et il se leva et l'a suivi. Jereo tsara le fahatakarana fahatelon'le ramatoa. Aronona ny razazalahy, raha velona koa Jehova. Raha velona koa ny ianao dia tsy hiala aminao mihitsy aho. Nitagizity ny teny mihitsy zany le mpampian'Andriamanitra. Tsy hamelako anao sisa. Tsy hoe tsy hamelako hoe hoenjehana na hotoriana. Fa hoe tsy hamelako satria fantako fa tsy maintsy misy valiny eny aminao. Amen. Manana finoana rehefa misy tenin'Andriamanitra mivoaka. Ataovy hoe anaza i zavatra izay. Azoko izay misy zavatra miova rehefa eto ty mpanompon'Andriamanitra teny. Tsy le mpanompon'Andriamanitra ny zavatra fa le Andriamanitra lehibe ao anatiny. Izay nahatonga le raha mantony teny tamin'ny voaloha hoe raha to velona koa Jehova dia velona koa ny ianao. Andriamanitra aloha mipase alohan'le serviteur. Tena hoe Andriamanitra aloha izay vao le serviteur. Fa mila mahay mifikitra zany ianao, mila mahay manaraka azy. Dia avy eo izy nanaraka tokoa dia nitsangana ohatra izy le lalàn'Andriamanitra dia nanaraka azy koa le raha vehivavy. Verset 31 ary Gehazy nialoha azy ka nametraka ny tena teo amin'ny tavan'ny zazalahy fa tsy nisy feo na faharenesana. Dia nivelona nitsena azy indray izy ka laza taminy hoe tsy mahatsiaro akory le zazalahy. Jereo tsy mahatsiaro akory raha zazalahy. Nandeha tao anatin'ny obéissance raha Gehazy fa tsy nanana an'le finoana izay nanana maître. Dia jereo toizintsika le izy tonga dia dingantsika verset 32 tsika zao. Et quand Elisha entra dans la maison, voici l'enfant était mort et couché sur son lit. C'est quelque chose, c'est la réalité. C'est l'autre ça, tsy perturbé tao anatin'le réalité, hein? Tsy perturbé tao anatin'le réalité, les zavatra mitranga. Izy Elisa. Teny ndray ny akaikinao, ianao mpanaraka école io hoe. Ohatrohatry ny ahoana ny situation anao hoe. Ohatrohatry ny ahoana ny position anao hoe. Raha ianao teo amin'ny placen'ity zazalahy ty, teo amin'ny placen'ny tsy Gehazy fa i Elisa. Ohatry ny ahoana ny position anao. Tsy taitra mihitsy izy. Tadidio tsara fa rehefa misy indraindray ohatry ny valim-bavaka, indraindray ohatry hoe tsofinao rano le olona dia misy business ohatra misokatra. Dia aveo le business ohatra mirano matapika na ohatra mitady plante, aza mikitaba zany aza matahotra mihitsy hoe afa-baraka. Tadio tsara fa tsy ianao ny afa-baraka voalohany fa Andriamanitra zany nohatra ny hoe afa-baraka voalohany. Ka ianao zany raha ohatra ianao ka tsy tianao afa-baraka Andriamanitra, anjaranao zany ny tokony mijoro homme sy femme de situation voalohany, homme sy femme de solution voalohany. Raha tonga avany ohatra ny mpampiasanao ohatra, maka ohatra tonga avany ny mpampiasanao ohatra, tonga dia mikizitina be, ohatra ny hoe tsisy solution ntsony amin'ny problème, dia ianao no mijoro hoe mbola misy ny solution. Teny kaikinao hoe tsy voaka amiko tsony hoe tsy voaka amin'ny vavako tsony hoe tsy possible io. Dieu anao, Dieu de l'impossible. Moa misy zava-mahagaga tsy haiko fa ho Jehova tompony maro. Zavatra rehetra hain'Andriamanitra atao ozy izy Jesosy. Dia avy eo izy any amin'ny Marka 11, ny zavatra rehetra hainy mino atao. Hainy mino atao no le Andriamanitra mahay zavatra rehetra izay ao anatinao sy eo akaikinao. Ianao mila manana an'izay toe-po sy toe-panahy izay. En réalité, il était mort, l'enfant, il était couché sur le lit. Topo anankiray mety tsisy idirana fa tenenika le izy tsy tezitra Elisa hoe fa maninona ny eo ambony fandrinako ty faty ty napetraka leo. Fa tonga dia fatany aritany le tompon'le ramatoa. Il entra et ferma la porte sur eux deux et pria le Seigneur. Ny dia matrano tao Elisa dia mivavaka mitodika tany amin'le namorona sy nanome an'le zaza izy. Il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur l'enfant et la chair de l'enfant se réchauffa. Dia tsy mbola nitsangana le zaza, tena kaikinao mbola tsy velona le zaza. Efa nanomboka mipasy aina zany izy. Efa nanomboka mipasy an'le aina tao anatiny Elisa teto.
Puis il se retira et marchait ça et là. Tsy hoe verevitra akory tena akaikinao, tsy hoe verevitra akory dans la maison, et remontait et s'étendait sur lui, et l'enfant éternua cette fois, et l'enfant offrit ses yeux. Tsy tantara efa hitantsika avy eo. Tantara efa niainan'ny dada ara-ponoana any Elisy io. Raha esa ny baibolinareo. 1 Roi 17, hein? Un Roi 17, manomboka verset 21. Sao tadidio tsara. Rehefa misy mpanompon'Andriamanitra irana mampianatra, dia tadidio fa ny zavatra rehetra ain'ilay mpampianatra omeny an'ilay mpianatra. Tout disciple accompli est comme son maître. Ny tanjon'ny Jesosy dia ho tonga tahaka anazy daholo, tahaka azy, tonga tahaka azy daholo ny mpianatra rehetra. Teneny hoe izay mihitsy ny tanjon'i Jesosy. Ary ny fanataon'i Jesosy ny tao amin'ireo mpianatra ireo. Ozy izy, Jean 14 verset 12. Jean 14 verset 12 eo an. Anao asa lehibe ozy izy mihoatra lavitra noho ny zay nataoko, zay minao izy ny asa ataoko ny atao amiko égal ny dikan'izany. Ary anao mihoasa lavitra noho izany aloha izy, satria zaka any amin'ray ary le fanahy masina tato anatiko dia izy ho ao aminareo ihany koa, ary ho ao aminareo eo akaikina eo aminareo sy ho ao aminareo mandrakizay. Tena hoe kakirao mila mino an'izany ianao. Dia avy eo ireo mpianatra eo mirana mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dikan'izay ataovy même égal, ataovy tahaka anareo daholo reo amin'ny alalan'ny fampianaranareo sy amin'ny alalan'ilay fanahy masina izay ao anatinareo. Zay ny antony sekoly, fampitana fahaizana. Ianao zany tsy azo lazaina mihitsy hoe mpampianatra raha tsy mavita mampianatra n'izay zavatra hainao ianao, izay zavatra fantatrao. Ianao ihany koa manana an'izany ianao io izay manaraka ny école rehetrarehetra. Matoa ny Saint-Esprit nanangana an'izay école izay any Madagasikara sy eto France, indrindra fa ny ACECL France, dia tadidio fa tsy tiany mihitsy ianao hiankina fotsiny amin'ny pasteur Tommy na amin'ny pasteur Rodolphe na pasteur Onja na pasteur Niza. Fa tiany ianao hiankina amin'ny Jesosy satria tiany ho tahaka ny Jesosy. Tena akaikinao tiany ho tahaka ny Jesosy ka izaho. Fa fitaovana fotsiny reo inona avy antsika foana Efésiens 4 manomboka verset 11 à 16. Fitaizana, famolahana, fanamboarana, transformena, fiensegnena mba hahatonga anao ho tonga tahaka ny Kristy. Ho tonga tahaka ny Kristy. Avreny tonga tahaka ny Kristy. Zany hoe ny fahalalanao sy ny fahafantaranao zany aza vela mijanona fotsiny. Any anany école de guérison fotsiny. Tsika zao efa nitenenina mitenena zay anao an'le tsy école de guérison izy fa formation ana momba ny guérison manokana mihitsiny fotsiny. Satria pendant 2017 dia évangélisation de rue mihitsy ny fatohany. Tsy adino akory iny projet iny. Misoratra anarana, misorata anarana, mitenena dia efa azo daholo le révélation rehetra. Dia ho ataontsika le izy, tsy hoe tsy atao akory le izy. Manomboka vita ny fifadikanina zao dia efa mianonse sady ny fifadikanina, ny alphatsika. Tena akaikinao ny alphatsika. Tsy maintsy manomboka ny fifadikanina aloha. Ny janvier zany dia manomboka fifadikanina. Zao tsika dia efa se préparer tsara, misakafoana tsara ny fety hahitsana tsara eny masangisangy tsika. Fa tena ny alphatsika tena tolotsika amin'Andriamanitra mihitsy hoe Jesosy tsy ny 1er janvier any akory, le 31 entre 1er janvier any akory ne ianao no alpha sy oméga anay, fa tena hoe tena hifantoka amin'ny tena hoe spirituel. Zavatra rehetra momba ny corps, momba ny physique, momba ny zavatra rehetra ataboy daholo, stopé eo aloha, ajanony daholo aloha. Zao zany dia efa miomana tsara tsika. Après an'izay tsika hiditra ao anatin'izay formation zay, satria ilaina ny miracle, ilaina ny signe sy prodige. Ary tsy pasteur rery natao anao an'le izy fa tsika rehetra. Efa nomena an'izay tsika ataovy le izy. Menanao ny hery fahefana dia ataovy le izy. Dia natao am'lesiny tsika teto Eli
1 roi 17 verset 21 maty koa ny zanak'le vehivavy a zay nampetranao ny Eli maty koa le zazalahy même situation mihitsiny. Et il s'étendit sur l'enfant par 3 fois. Il cria au Seigneur, ô Seigneur mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. Verset 22. Et le Seigneur entendit la voix d'Élia, et l'âme de l'enfant revint en lui, et il se ranima. Même chose. Tena mitovy tanteraka mihitsiny a ny zavatra nataony Elisy dia tahak'izay ihany koa satria zay zavatra hitan'ny rainy ara-pinoana ihany koa zay ihany koa ny zavatra nataony. Eto amin'ity 2 Rois 4 verset 35 ty tsy hoe very hevitra izy akory raha ohatra hoe marché Sahela hoe moa izy teo verset 35 dia niasa dia tsy hoe raha niasa dia izy akory tsy hoe niasa saina akory fa niandry n'le Andriamanitra Eli izy. Nareo tsara fa tamin'izy vao latsaka ny manteau-ny Eli dia zay mihitsy ny zavatra nyteneny aiza ny Andriamanitra Eli. Nareo zay teneny izy aiza ny Andriamanitra Eli. Zay koa ny zavatra niandrasany teto aiza le Andriamanitra Eli. Miteny anareo amin'ny anarana Herin' Jesosy fa io Andriamanitra io dia velona io ao anatinareo amin'ny alalan'ny fanamasina aza mitady Andriamanitra hafa zany zay mahatonga an' Jesosy miteny zao any Madagasikara tena mitondra hambavaka a Madagasikara mihitsy zao dia mandehandeha any mihitsiny a tsika tsy manaratsy olona tsy rarahantsika zay miteniteny zany fa io ao Madagasikara Mesy dia asiana pancarte mihitsy dia nanangana tempoly mihitsy hoe izy mpanjaka dia izy Mesy. Jesosy mihitsy no miteny fa izy Mesy ary aza manaikinareo izy hoe ary Kristy na ary Kristy na ary izy fa ao anatinareo izy Kristy. Fanamasina efa azontsika Kristy dia hoakavanan'Andriamanitra ray ho avy amboninahitra izy tsy hoely zao mila miandritsika aza mino ny zava-pony rentsony ninona mety sinona sy prodige vita ny satana koa ne zany efa nalefa ny taty mirindra tamin'ny 2 semaines zay ozy izy hoe any amin'ny Matthieu 24 fa ny parany any na ny élu ary ozy izy mety ho voafitaka na ny élu ary nareo olom-boafidy ary mety ho voafitaka fa mila mitandritsika inona ny terrain tena tsara indrindra tena akaikinao tenin'Andriamanitra aza miala amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy raha ny teny Jesosy hoe ho avy tsy hoe izy dia tena ho avy tsy hoe raha ny teny izy hoe dia ala izy aza ovaovainy. Verset 36 de Roi 4 36. Et Élisée appela Géasi et dit appelle cette Sunamite. Il l'appela. Quand elle arriva vers lui, il dit prends ton fils. Eo dia profonde fa tsy nanday akory Elisa tsy nanday akory le Andriamanitra Elisa. Misy fotoana ianao tsy maintsy mandalo épreuve ohatr'izany ihany koa misy fotoana ianao tsy maintsy mandalo épreuve ohatr'izany koa ianao zay ho futur pasteur anao ho futur évangéliste na tsy haiko inona poste apetraka Andriamanitra anao anatin'ny église tadidio fa tsy maintsy andalo an'izany ary ianao aza mieritreritra mihitsy tena tsoroko mazava eto ny resaka aza mieritreritra mihitsy hoe za dia ho kristianina fotsiny tsotsotreny. Andriamanitra tsy mitady caporal zany fotsiny tiany ianao ho tonga généraux ho tonga général ho tonga capitaine ndray dia ohatr'izay ainsi de suite dia miforme caporal ianao mba ho tonga lieutenant ho tonga sous-lieutenant ho tonga capitaine etsetsetretra miakatra zany ny olona tsy mahafantatra ny toerana mihitsy hoe alors anga za le ndraindray ohatrany hoe ndraindray zay ny olona eritreretin'ny olona fa humilité be zany sérieux eritreretin'ny olona tena humilité be zany alors anga za le etsy nefa ny tena tsy fandraisana ndraiky fa le izy tsy te handray andraikitra dia kaikanao raisy ny responsabilité ianao tsy hita vokatra mihoatra mihitsiny raha tsy mandray responsabilité mihoatra tadidio plus ianao samiafika plus ianao mahazo poste tsara na amin'ny entreprise zao tontolo zao ary valable zany spirituel ianao raha vohitan'ny olona ianao fa présoudre problème foana ao anatin'ny entreprise tiany olona mihitsy ianao zay dia omeny ianao ty tena homme sy femme de solution
mahazo plus fa anao zay le olo mitsotsoky reny tsy andron'izay elanao ary tia mihitsy ary ny androana anao tsy andro satria tsy ohatrany hoe olona tsy malala zay tokony ataony amen ahitatsika eto fa tia toerana zay nisy an-davehivavy ty dia tsy toerana mora kory ary ny toerana nisy any anisa koa tsy toerana mora kory fa nisy pe tao anatiny tena ndraiky anao nisy pe tao anatiny tao anatin-dra vehivavy nisy pe tao anatiny tao anatin-dra Elisa nisy pe tao anatiny ozy Jesosy hoa recevez la paix izy ny andrininy fiadanana ianao raha ohatra ka te hanana an'izany fiadanana izany tsotra le izy tena kaikinao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany fanjakan'Andriamanitra ozy tsy amin'ny tsisy idiran'ny resaka anina tsisy idiran'ny resaky ny zavatra mondaine fanjakan'Andriamanitra paix joie amour paix joie amour misy fotoantsika ohatrany tehijanona fotsiny eo ambaravarany fanjakan'Andriamanitra ny ana le mahita miracle ny ana le mahita fa mba ninona anao raha mba miditra sy misitraka ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia misitona ny olona ihany koa mba ho ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izay amen tsy tianareo ve plasinareo mba hiditra andeha lavidavitra bebe kokoa alleloia atsika akatenin'Andriamanitra anankiray any remarquenareo fa ny epistily ny akabeazan'ny epistily dia misy an'izay foana ho ampitomboina ao aminareo any fiadanana ampitomboina ho anareo any fahasoavana satria ireo zavatra anankiroa reo tsy afaka foronina tsy afaka foronina tsy afaka lahitahaka reo ny olona tena manam-piadanana ny olona tena manam-piadanana rehefa tonga ny épreuve tsy miova ny endriny tsy miova ny fomba fiadina tenenireo ny eo akaikinao dia dinio izy tsy miova koa ny fiteniko androany hoe fitenitsika foany ty hoe ny problème mitovy fa ny fomba fiatrehantsika azy ny tsy mitovy ny fomba fiatrehantsika azy ny tsy mitovy zay zavatra zay tsy miova mihitsy zay phrase zay na andeha ho aizy ianao na andeha ho aizy raha mijery zao tsika ohatra Philippiens 2 zao ohatra Philippiens 2 grâce soit avec vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ mipetraka foana le grâce ary mipetraka foana le paix fa manenina tsenina satria ety ambonin'ny tany tsisy grâce zany ety ambonin'ny tany liona c'est la loi de la jungle liona zay liona ihany zay mahay mandapaka zay ny mandresy fa ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra grâce fahasoavana paix ety ambonin'ny tany manao guerre mba hahazoana zavatra fa amin'ny fanjakan'Andriamanitra manonona paix manonona fiadanana fiadanany tompo amintsika tsirairay azy ndao tsika hitsangana vavakytsika te hisaotra an'Andriamanitra ndao tsika hitsangana nasanareo hitsangana misy anarana anankiray zay tena anarana tsara efa ny rahantsika teo le izy anaran'i Jesosy merveilleux non misy anarana anankiray zay tena mandravanyio fahalotompo mandrava aretina mandrava stress mandrava oppression anaran'i Jesosy tena hoe anaran'i Jesosy il y a une puissance dans le nom de Jésus tena misy le tsy laingy tena kaikinao tsy laingy alléluia tena totsika fotsika dans le nom de Jésus alléluia une puissance dans le nom de Jésus. Je sois ça la consolation. Je sois la consolation du Saint-Esprit. Amen. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, toutes les chaînes. Et la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Comment?
Alléluia. Avereno. Puissance dans le nom de Jésus. Mifatoa anao vinan'io kely fotsiny le problème dia ataovy mahalala ny anaran'i Jesosy. Brisez les chaînes, 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 toutes les chaînes, alléluia. Puissance. J'entends les chaînes brisées, alléluia. J'entends les chaînes tomber au nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Alléluia. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny anarana. Il y a une puissance. Alléluia. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny anaranao. Misaotra izay atsangano ny tananao. Anapahan'Andriamanitra n'izany chaîne zany eo amin'ny fiainanao. Tsy ho hitanao tsony ary tsy ho entinao taritaritinao tsony matotodika ny olona le chaîne traimbalenao erakin'izay toerana alehanao. Mety tahotra le izy, mety honte, mety aretina, mety tsy fisiny, tsy maneno tsony zany eny amin'ny fiainanao satria tsy ho tarihanao tsony fa mitsaneto zany chaîne zany amin'ny anarana maheran'i Jesosy. J'entends les chaînes brisées, j'entends les chaînes tomber dans le nom précieux de Jésus. En famille, je vous délie dans le nom précieux de Jésus. Je brise les chaînes dans le nom précieux de Jésus. Et en miasanao tsy efapatourana, c'est esclavage rehetra fanararotana. Brisez kosa zany chaîne zany dans le nom précieux de Jésus amin'ny anarana maheran'i Jesosy. Eo amin'ny fiainanao ray manontolo mihitsiny, c'est ny fatipatoran'ny satananao, c'est liana napatipatoran'ny satananao. J'entends les chaînes brisées, j'entends les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber dans le nom précieux de Jésus. Mandehana amin'ny anarana maheran'i Jesosy. Dia mandehana, ozy Jesosy hoe mandehana dia aza manototsona. Mandehana dia aza manototsona. Tadidio fa mividirantsika ao anatin'ny fahotana tahaka ny fanorantsika tena indray any amin'ny ennemi hoe fatory ho esclavenao indray. Efa niliberen'i Jesosy ianao androany dia tokiso ny anaran'i Jesosy. Fa lehibe sy masina indrindra. Mandehana amin'ny anaran'ny maheran'i Jesosy. Amen. Fa fahasoavan'Andriamanitra matozo ho ahy. Fa fahasoavan'Andriamanitra matozo ho anareo. Amen. Mazoto toerantsika.